fa raisin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ho zava-dehibe rosonaingana amin'ny fampihavana-pirenena ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana. Noho izany dia nilaza ny filohan'ny andrim-panjakana ity fa fotoana tokony hirosona amin'izay fampihavanana izay amin'izao fotoana izao satria efa miandrandra izany ny malagasy. Fanadidina. Tsy intsony ny avindreo mpitariky ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM amin'ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an-tanindrazana. Ho an'ity andrim-panjakana ity dia fotoana tokony hirosona amin'izany fampihavana-pirenena izany ankehitriny. Isa arak'izany ny fiomanana izay tanterahan'ireo mpitarika ny FFM araka ny fanazavana nentin'ny filohany ny jeneraly Sylvain Rabotoarsan. Mahafantatra moa izany fa ambetitresaka ny filoham-pirenena ny fampihavanana ary isan'ny voadoro raharaha misy aza ko izay izany hoe tonga ozy aloha ny filoha Marc Ravalomanana matetetika koa betsaka na ny FFM na ny filoha teo aloha Améra-Dédéracir hoe miandry ny dimy lahy fa izay amin'ny FFM amin'ny andrim-panjakana mampihavana dia vonona koa izay irosona izay zavatra izay. Dia fantatatra anazy moa izany dia raha tsy mahafantatra fa izato hoe izay koa izany efa niolona tamin'ny filoham-pirenena ary misy zavatra ny fanarahanay dia tokony hoana izany atoato izay dia izay tapa-kevitra io izany hoe ahoana ny ovan'azy satria fidiarako azy angamba fotoanan'izao satria ny vahoaka malagasy efa mizaly ary miandry ny mpanao politika izay nanovanay Ansoavo amin'ny vahoaka mba ho tony amin'ny mpanao politika mba efa naraka fa ny vahoaka ny tokony jerena fa ny ampoa angamba aperaka kely fa vonona zany anatona an'izay mpanao politika rehetra voindrindra ireo ray aman-dreny mitondra zorolosy mitondra ankehitriny mitondra ny traika efanay ny FFM ampitony ny vahoaka malagasy mba ahafahany mandroso. Momba ny fikasana natanteraka fampionana androany fa 14 volana Oktobra ho an'ny fanaova-tso ny fifanarahana dia nanambara ny FFM fa tsy mandray anjara amin'izany izy ireo satria tafiditra amina fifanarahana politika izany. Tsy mahafantatra moa izany izay ka mantena hoe hery lehibe nay ato amin'ny FFM izay sy mpanao politika fa io sy convention na charte 14 Oktobra izay marina moa izany fa hoe nahevitra taona sy fantatra dia tsy voakasika ny tamin'io izany raha tsisy mandresina anjara mikasika ny zavatra izay satria raha politika fiveranay azy. Andrasana izany ny feonan'ireo mpikambana eo anivon'ny FFM amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nanamafy ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny FFM fa efa mandeha ny fampiresana amin'ireo anklave kely rehetra voakasika izany fampihavana-pirenena izany.